ianao tokoa no lalana sy fahamarina ny fiainana. Ianao Jesosy no namboatra fitoeranao anay ao an-tranony iray. Ianao Jesosy Kristy ilay velona no tonga nitarika anay koa mba hizotry ho ao amin'izany fanjakanao Andriamanitra izany izay efa nametrahana anay. Mampanaty koa na Jesosy tokoa ny tebiteby, ny tahotra, ny fahoriana dia izay rehetra mitranga amin'izao fiainana eto ambony tany izao. Ary amin'izany rehetra izany dia tonga ianao ampahely, tonga ianao ampatanjaka ny fonay, hamerina anay amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavana. Saotra Jesosy no izany asinao toy, ataonao tanteraka isanandro isanandro, ary koa amin'izao anaty izao izay hitaonao anao, andreny telinao, andray ny sakamentanao, hanolotra ny tenanay, ho fanomponanao ny alàna mivavaka sy ny hira izay asangatra. Koa ianao Jesosy Kristy, ianao mamono sy mpanafitra anay, ametrahanay koa, angatahanay ny fitariana mba haizanay mandray ny teninao izay ambaranao anay. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no ametrahanay izany. Amen. Ny henan'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady faharoa amin'ny advent izao dia iarahantsika mahita ao amin'ny filazantsara hatramin'ny Lioka toko faha 20 andininy fahadimy ambinifolo hatramin'ny fahaenina ambinifolo. Lioka toko faha 20 ny andininy fahadimy ambinifolo ary hatramin'ny fahaenina ambinifolo. Toy izao ny vatiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy famantarana iny eo amin'ny masoandro sy ny volana ary kitana. Ary dia ambony tany dia misy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny fitondroan'ny ranomasina sy ny famonjana, ka horeraka ny firenen'olona no ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambony tany. Fa ny elo lanitra ny mozolozolona, ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy amorahona amin'ny tery sy ny voninahitra lehibe izy. Raha vao mendoza ny zavatra izany dia mianana ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nareo fambarana taminy hoe zareo ny aviavy sy ny hazo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaraka ireo dia fantatrareo ny fiaina fa efa akaiky sahady ny lohanao. Hitaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa momba izany zavatra izany dia ao fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izay koa aminareo marina koa fa tsy ho lany hitaranaka izy manam-pahatonga ny zanarehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levo fa ny teny kosa mba ho levo. Ary hitandrema fa ndrao ny fonareo ho vesary ny vokatra ny fisikotona sy ny fahamahono ary ny fiainana izao fiainana izany mba ho avy tampoka aminareo tany ny fandrika izany androzany. Fa hiatra amin'izany rehetra mipetra eny ambony tany rehetra izany fa miambena ka ny vavaha manakariva mba
mba haely anareo andositra izao zavatra maro rehetra izany ary itsangana eo anatreany izany. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarana ny teninao ny fahamarana. Ry fiangonana malala aminareo any ny fahasoavana sy ny fiabanana izay avy amin'Andriamanitra anantsika sy Jesosy Kristy teo. Alady fahaloha ny advento isika mivana. Tamin'ny alahady voalohany ny advento dia tsy niaraka taminareo telo aho koa dia mety mbola ampatsiarivana antsika indray inona moa zany advento izany. Taom-piangonana anely liturgie io zany no taom-piangonana taom-baovao fiangonana. Amin'izany taom-baovao fiangonana izany izay ny alahady voalohany ny advento ary misy efatra eo moa ny alahady ny advento dia hiresahantsika ny amin'ny fiaviany Jesosy, ny fahatongavany Jesosy. Nisy endrika telo tokoa no isehoany zany fihavian'olo zany. Ao ny nahatongavany Jesosy tamin'ny endriky ny fanetrakely ka nakariny nofon'olombelona nahatongavany olona izany. Ao ny nahatongavany Jesosy amin'ny fotoana rehetra ary anisan'izany ny fotoana favahana atrehantsika takizao dia ny fahatongavany Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ary eo ny fahatongavana sy ny fiaviany Jesosy amin'ny elo, amin'ny kely sy ny voninahitra lehibe amin'ny rahona izay lazaina hoe amin'ny fotoana farany. Fa miresaky isika ny amin'ny anely liturgie na ny taom-piangonana dia zay voakasika indrindra ny amin'izany dia tsy hafa raha ny tapany voalohany eo amin'ny taom-piangonantsika dia mahakasika ny fiainan'i Jesosy izay miaina teto ambony tany. Nanomboka amin'ny fotoana izay nitorotoroana azy tao telo marivo iziny ka mana tonga ny fotoana izay niakany manodatra. Mahakasika ny fiainan'i Jesosy fony izy tonga tototony tany izany. Ny tantaran'i Jesosy ary koa avy indrindra hoe ny maha-olombelona
Jesosy tonga tamin'izao tontolo zao niresaky tamin'ny olona niara sakafo tamin'ny olona niara nandeha efiteroa tamin'ny mpiarabe taminy Jesosy nampianatry nitoteny nanao fankagana Jesosy miditra ao Jerusalema tonga ao Jerusalema tamin'ny farany ny fotoana miainana ka nanaiky nampizaliana sy nampaolina ary mbola teo amin'ny azo fijaliana maty. Zany no hitatsika ao anatin'ny taom-piangonana taminy voalohany manambara amintsika zany izany fiaviany Jesosy tonga olombelona izany fa ny fivavahana kristiana dia fivavahana nisy teo anivony tantarantsika nisy teo anivony tantara zao izany dia tsy afaka fa tantara amintsika tsy zavatra izay resaka manidina resaka eny amin'ny adatabaka fa zavatra izay tonga nofo tonga olombelona no tsapainy mpiarabe tany no henony hitany masina zavatra izay maisy fa tsy angamba tena misy teo anivony tantarany zao tontolo zao izany fahatongavana Jesosy izay ankalazatsika eo anivony taom-piangonana misy koa anivony zany ny fahatongavany Jesosy eo amin'ny fiainatsika samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiainana andavanandro ao indrindra ao anatin'ny fanompo na ny fotoam-pivavahana izay ataontsika tahaka izay ny antsika moa dia ny andro alahady no natokana fivavahana fa tsy fetran'izany eo alahady izany fa mivavaka isika miara-mivavaka isika amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana izay mety izasetsika ary amin'izany fotoana sy toerana ivavahana iarahany mino izany dia tanterahany Jesosy ny teny izay milazany aizanaiza iakonan'olona telo amin'ny anarako dia eo ampovoany manatrika eo fa zava-dehibe ny ananatsika ny andro alahady izay raisitsika amin'ny heviny hoe lay andro fahavalo nahoana moa no andro fahavalo izany andro alahady zany dia satria ny farany herinandro dia ny andro fafina ny sabata na ny sabotsy izany ny andro alahady kosa dia voalohany amin'ny herinandro alahady voalohany
antsofoka hoe andro fahavalona androany tamin'izany no nisehoany Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny mpianany nanampiany Jesosy azy ireo indray ka namelomany ny finoany azy ary zany dia notorizany anarabean Jesosy ny mino an Jesosy teo anevony fotoana ny fandiny ary toizatsika koa antamin'ity dia niaratsika miaraka niaratsika mivaraka amin'izany alahady andro fahavalo zany zay tsy afaka izany fa midika ho namiseho amin'ny endrika eskatoloji. Inona moa no tian'ny eskatolojia maro dia mikasika indrindra ny fiafarany zavatra izany, mikasika ny zavatra farany izany, fa amin'isika mpino tiaranina dia tsy mikasika fosiny ihany ilay fiaviany Jesosy mankesy ny voninahitra amin'ny andro farany izany eskatolojia izany, fa efa nanomboka izany eskatolojia izany vanim-potoana farany izany tamin'ny fotoana izay nanaova Jesosy sy nilazany Jesosy teo milasy fijaliana hoe vita. Teo amin'ny nitondrany Jesosy Kristy ny fahotany ny olombelona rehetra, ny fahotany sy tontolo zao tamin'ny tena milasy nandatsara Jesosy ny ainy ny rany mba ho famonjena sy ho famelan-keloka ka nitondrany izay teo ambaniny olona sy ny fahafatesana ho an'izany fa vanim-potoana ela, vanim-potoana lasa navariny izany ka nisokafany Jesosy ny vanim-potoana vaovao hino tamin'izany fotoana izany no nanoloana Andriamanitra anay nanao ny famorona vaovao dia ny fanafana ny olona teo ambaniny izany ny fahotana sy ny fahafatesana. Ary indrindra koa no nampiasainy Jesosy Kristy ny vokatry ny fahotana sy ny devoly ka nitsangana tamin'ny maty sy ny akariny ny nandro nandreseny ny fahavalo nanomboka tamin'izany fotoana izany ny eskatolojia na ny andro fana ny vanim-potoana fana nanomboka teo amin'ny asiny izany Jesosy ka manam-pahatonga ny fiaviany Jesosy iray amin'ny hery sy ny voninahiny dia fotoana eskatolojia izany. Ary amin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao zay nanomeny ny tena isehoany izany endriky ny eskatolojia izany satria eto isika dia miaraka mandray ny famelan-keloka afan'i Jesosy. Eto isika dia miaraka miaina ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay ny vokatry izany asa tamonjena nataon'i Jesosy izany. Eto isika dia efa miara-miomona amin'ny mpino ary tsy ny mpino izay mbola velona amin'ny fotoana ankehitriny ihany fa rehefa efa maty eo ny tompo koa efa voninahitra ao aminy ao amin'ny fanjakana. Endrika eskatolojia izany koa ny ao
fiombonany olona masy. Izany ny fampigavan Jesosy anaty eto anankiray. Misy fifandraisany izany zavatra izany dia ny fampigavan Jesosy teo amin'ny tantara. Ny fampigavan Jesosy ho olombelona tamin'ny fanentrentena mba hatateraka ny famonjena sy ny fanavotana. Sy ny fampigavan Jesosy amin'ny fotoana kehitriny izay ambonana mino ka efa hiaraka amin'ny sady mandray ny famelan-keloka manatrika an Jesosy. Satria izany mety hoe fiavian'i Jesosy manatrika eo Jesosy, misy présence an Jesosy. Izay fanatrehan'ny tompo antsika izany. Izany hitantsika. Izany no tombotsoana antsika ao anatin'ny fianarana vavaka. Koa ny eskatolôjia araka ny fomba filazantsika azy dia izao. Efa tonga, efa tanteraka, efa naoro Jesosy inauguré tamin'ny fahatongavana mofo no samy nampiasa. Ao anatin'izany zavatra toa mifandrivotra izany misy amin'ny fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny kristianina. Efa tonga, efa naoro Jesosy, efa mandray, efa miaina amin'izany isika kristianina. No sady koa mbola miandry izany. Ao anatin'ny fiandrasana izany, ao anatin'ny fiandrasana ny adventy farany, ilay fiavian'i Jesosy, ilay fahatongavan Jesosy amin'ny fihetsy ny voninahiny. Ilay Jesosy ho avy dia tsy afaka Jesosy efa manatrika ny mino ankehitriny eo anivony fampivavahana. Rehefa miakatra ao an-danitra Jesosy dia niandrandra ny lanitra mijery ny fiakarany ny fianany. Ka rehefa mitapona ny raona izy ka tsy hoe masina intsony dia tonga mianjely laza tamin'ireo mpianan'ireo fa iny Jesosy iny izay nesorona nampiakarina miara taminareo bakany an-danitra dia mbola ho avy indray. Inona no nanakina ny mpianatra tsy hitan Jesosy? Iraona. Ary ambarana amin'ny fiaviany indray fa ho avy ny manao an-lanitra izy. Amanisy azy izay ambarany tany eny ny fifito amin'ny fifitra ny fo. Ny zanak'olona ho avy ny manao an-lanitra satria indray an-lanitra iny no ny alana sy ny kanina an-lanitra. Ary ho avy izy ka hahita azy ny masony rehetra enona ny izay nandevina azy azy ka hitomany azy. Fa io Jesosy izay miakatra amin'ny lanitra ka hitakorana tsy hita ny mpianatra, hitakorana
ambarana isy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana mitokana ety ambony tany isy fahoriana amin'ny firenena faharesakevitra noho ny fironona ny ranomasina sy ny famonjana mieraka amin'ny olona no ny fatahorana ny fianasana zavatra mitonga ambony tany fa niterana nanitra mizonozonona efa misy teo amin'ny fiainana tantara ny fisiany fahoriana fa eto izany fahoriana izany dia mitonga amin'ny tapony indrindra izany anambarako mpandinika fa izao faminanina taon Jesosy izany dia mahita sady izay mety miendrika sy ny vokatry ny ady nucléaire izay mitatao eo amin'ny karazam-potoza fa tranozany fotoana izany firy alohan'ny fotoana mahely masina ny filazany Jesosy azany dia to manamarina fa raha mitranga tokoa izany ady sisy famonoana nucléaire eo ampilatany ny famelan-dehibe izany dia itovy tsisy valaka amin'izay ambarany Jesosy eto ny zavatra tonga amin'ny tapony indrindra ny fahoriana ka lazay sasany hoe fahoriana tribulation satria ny soa maletika araka ny faniki izay isin'ny axe miazona ny fiodina ny tany sy ireo galaxie rehetra misy vokatry izany ady nucléaire izany no mety hizongozona no mety mipotika ka tonga ny tany izany mety hirindrino hanatona ny masoandro ka ny fampifampona ny masoandro sy ny tany iloza ny vokany na koa irindrona ny tany irindrio anatona ny kitany ka hoaraka amin'eny Jesosy ilatsaka ny tany kitany ary vokatry izany rehetra izany dia overehevitra ny olona ambony tany isy fahaverezan-kevitra isy tahotra isy lehibe ka namoana moa izao tontolo izao no tany tondoza tahaka izany satria tsy mino an Jesosy satria tsy manam-pitiavana satria tsy manam-fanampiana isiko mielina ihany manimba ny tontolo iainantsika vokatry ny tsy fisiany fitiavana vokatry ny tsy fananana finoana amin'ilay mpamonjy zao tontolo izao izay misaiko eo amin'ny tantara resaka manjerazana taona vokatry ny tsy fananana ny mielina ny fanantenana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka fa tsy ny fanantenana dia ny famono io no arano isekoa amin'ny mozo ny fahoriana ny fampitena izay mitatao eo anivony zao tontolo izao ho an'io tsy mino an Jesosy izay fanatapony ny sekolony zava-doza mitranga izany dia an'izany mitebiteby sotamotry azy aiza izy no mitonatonana hitady vaholana hitaka ny filavana sy ny Jésus tsy misy fafafatesa fa ho atsika misy vita babisy manana ny Jesosy eo amin'ny fiainatsika dia izao mamarany tenin'Andriamanitra izany fotoana izany izay sekolony fahoriana sy ny loza amin'ny tapony indrindra dia setriny izany kosa ho an'ny mino dia tapony ny fanafotana antsika izany andrandrao ny oloanareo miandrandrao asandrako ny oloanareo fa akatony ny fanafotana
mampisininy ny manjoa ny olona rehetra fa noho ny fananana an Jesosy noho ny fianarana an Jesosy dia ny ankehitriny dia tsy ankehitriny eo amin'ny fiainantsika no ananantsika afaka hifaty eritreretana izany ao anatin'ny faharesakevitra sy ny fahorinana izany amin'izao tontolo izao ny nananany kosa dia toky ery fanantenana tsy manisan'izay olona kivy sy menaka ary nakanto fanesana fafanany fa nakaraka nisy ny abeny fahorina ny tombony ny heriny sy ny filony ary nifatikiny an Jesosy ary anazany amin'ny fanantenana ny fisehoany amin'ny voninahitra ilay Jesosy zay hoavy amin'ny esany voninahitra akaiky mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny vavanysy ny fanantenany efa eto miaraka amin'ny olo mamakivaky izao fiainana izao fiainana izao izay tsy milaza ny fahoriana ary zany mambarana nylakozoa ny fahoriana miatra amin'izao tontolo izao fijaliana kelikely fahafatesana mazy fa ho amin'ny kosa izany dia mahasoa mahatsara ny fiaina ny finoany sy fa mamola volazy zany mamola volazy zany mba hatonga ny finoany ho voasetra ka ny fahoriana dia mitondra faharetana mitondra fahatsarapana voasapetra ary amin'izany fahoriana izany koa no hatonga azy hiandratra ka hibantsina ny fahatateramany izay tena maran Jesosy fa tsy mialatsika levina miaraka amin'izao tontolo izao izy fa ho avy ndray izy ka handray antsika maniaraka mampaharitra antsika izy ny amin'izany na inona itranga amin'izao fiainana izao sisy hevitra fa matoky ny teny fikasana izay namarana hijery mandrakariva amin'ny fiamenana ao anatin'ny fivavahana sy ny finomponana amin'ny fiarahana fiavaka ny fanakekezy amin'ny vanim-potoana lehibe hitondran'i Jesosy ny fanavotana ny fiainantsika hoy ny ambarany Lutera ny kristianina ny legiona dia sady masina mbola eto amin'izao tontolo izao isika maro ny fahoriana mbola mitafy ny nofo isika mbola miady kanefa koa masina isika efa ao amin'ny Jesosy isika efa marana feno ny famonjena sy ny famanatra koa isika izany no ahafahantsika hiany ny fiavian'i Jesosy amin'ny fanantenana eo amin'izao tontolo izao rehefa mitranga ny zavatra mampahorona aizany olona manadina zany amin'ny fisotrom-poana sy ny fahamalona tak'izay mary aizany olona mitady vahoana ny amin'izany mbola miraparapa ihany amin'ny fiahina zao fiainana izao rehefa mara ny tenin'Andriamanitra aoka ny fo aoka ny saina tsy hifikitra amin'ny zavatra tontany ny lanitra sy ny tany nevina mandany fa fiainana izao ka rehefa mizobozona tak'izany ma fototra izony eto amin'ny tany renaka koa fo ka rehefa renaka koa satria izao tontolo izao izay fiainy fahoriana fiainy faharatsiny dia lasa tsika mizona le fitiavana Andriamanitra sy olona tonga eo aminy hamonjy azy ary zany no tokony hanaranatantsika amin'ny tenin'i Jesosy raha mbola marana ny mazava ianareo dia mandiana mahatsatra ny manarana lesina raha mbola netin'i Jesosy
fa tsy mifaorina tambony tany any mafadirany vanany fa le fiaviza le olona koa amin'ny asiny voninahitra dia ho fitsarana sy ho famaizana ho amin'ny tsiro ka ho faherezana ao an'izay atahoran'ny olona kosa fiavian'ny tompony izay fa ho amin'ny kosa izany fiavian Jesosy izany dia fanavotana lehibe fandresena tsy misy fotoany ny faolom-piaina ny ady tapitra treo ny ady ho favanatra ao ranomaso omeny Jesosy antsika ny fandresen'ny olona zay miady ny atsara ny fona ny fiaina arak'izay koka isika ametraka an' Jesosy izay biom-baravarana tonga ho antsika amin'izao androalahady zao any ny adiveto zao mba hiona any siononao ampidio ao izy fa izany no fiandrasana sy fiomanana ny amin'izay fiavena ho hitany masotsika amin'ny hezo ny voninahitra dia Jesosy mivotonga ao anatin'ny fona lalan-teniny amin'ny lalan'ny sakramena zay mbola fanatreny koa ka izarana amintsika ny tenany sy nanany tena manatrika eo Jesosy tena miaraka amintsika eo Jesosy miaraka amintsika eo amin'ny rehetra zay fa eo am'fezak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay mimetrika nisika tolontsika azy amin'ny fifaliana fasambana miarahantsika mivavaka tahaka izany ary amezatsika andranatsika an' Jesosy Kristy izay ho avy amin'ny hezo avy Jesosy tombo manantenanao miandrana ny fiamonana voninahitra leo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina zay fahazatrako amin'ny